vehivavy sa ilaina ato amin'ny firenena hoy body razavin-drazaka. Ambararatabe distrika Antsiroany Mandidy, olona 4 voalaza fa notifirina izandary. Vidin'ny enomby sy henan-kisoa nahitana fiakarany 10 ariary avokoa. Dia mbola misaotra na ohatrany ary misafidy ny fahita lavitry ny MBS atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Manolotra ny araba ary tomboky lahy sy tomboky vavy manasa anao ampitiavana sy ampanajana sady anaraka ny fotoana ny vaovao hatramin'ny farany. Etintsika anomboana ny vaovao ary amin'izao alizao araka ny fanarahantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia olona miisa 140 no samboriny izandary ny sabotsy fa 7 ny volana Aogositra lasa teo tao Ambararatabe distrika ny Antsiroany Mandidy any amin'ny faritra Bongolava iny. Voalaza fa nanafika cash point iray tao Ambararatabe ireo izy ireo ka nosamborina niaraka tamin'ny vady amanjanana ny sasany. Fantatra nefa izao fa maty notifirina ny 4 tamin'ireo 140 ireo. Mitatitra amintsika ny fanadihadiana ireo amin'ny sary Sirindra ny sary ny tokra marla. Nitrangana fanafiana cash point tao Ambararatabe ny alina izoma fahiny ny volana Aogositra Mbs Sabotsy. Vaovao Mbs Sabotsy 7 Aogositra tokony ho tamin'ny 10 olona 140 no samboriny izandary ary notazomina tao amborikadina Ambararatabe. 4 no voalazany zandary fa nanao ny asa fanafiana mivantana. Vehivavy ny roa tamin'ireo 140 no samboriny ireo izay mbola samy mitaiza kely 2 sy 3 volana. Tsy nisy ny famitorana ary tsy nisy nalefa niakatra fitsarana izy ireo. Akory anefa ny fahatairan'ny fianakaviany voasambotra fa maty nisy ny tifitra ny avan'izy ireo ny alatsinainy sy Aogositra alina. Sivyo zay nakalerazana satria telefona nampandrehanay hoe maty le fianakaviananareo fa tamin'ny 10 alina teny olona manodidina teny na eny pobasy. Dia matahotra moa ny olona tsy niafaka nandeha nijery teny tamin'ny aly eny dia vao maraina be le olona tena manodidina teny nijery teny dia jerena fa fatin'olona mitsiraratsirara teny no hitan'le fokon'olona. Izy moa misy mahafantatra satria izay koa fantanao fa fianakaviany dia vao tampoka nahita anazy le olona mahafantatra dia niantso anay hoe tongava nareo fa fianakavianareo anisan'ny maty ato fa 4 zareo no maty dia anisan'le fianakavianareo dia mitongava nareo ka le razana. Izay moa salasala be ihany satria hoe fanjakana olona efa ampelatana fanjakana no tifirina dia matahotra zay satria anisan'le hoe fototandroy tadiavina eny manodidina. Ny salasala ihany zay dia hoe zareo no teny hoe tsisy fanjakana eto fa mitongava nareo fa le razana fa miparitaka ety fotsy fa lasa ho simba. Farany zay nandeha nakany dia teo moa zay mbola be da be no teny hoe miantso mera fa aza laina le razana fa miandry anazy. Izay moa le hoe le razana efa tamin'ny ala mazara azy mba tsy mivavain'ny biby sy ny alika teo le razana. Dia jerena fa tena fa simba le razana dia farany aleo raha ohatra hoe mba mety dia aleo hoentsika le razana dia rehefa ao ny lavany azy dia manaraka ny tanàna izy fa lasa ho simba ty razana ty. Manamafy moa ny foko atandroy izay fianakaviany maty fa tsy jiolany fianakaviany ary tokony natolotry ny zandary tamin'ny fitsarana ireo olona nosamborina sy nitazomin'ireo. Tsy marina toko zany satria leo amin'le tanàna misy président pokotany dia fa pobasy efa mireforefotra no eno zareo fa tsy nisy fanafiana ary nangalana an'io razana io namboara taratasy teo amin'ny président pokotany anay dia hoe manamboara taratasy ianao président pokotany fa hoentinay ty razana ty dia mba marika mba hakanay anazy satria aty amin'ny faritra anareo le izy no tifirina. Nanamboatra taratasy le président pokotany dia mazava le taratasy dia fanateriny eo. Raha ny fitarainany ireto fianakaviany maty ireto hatrany dia misy lonilony avy amin'ny ben'ny tanàna ny antoerana ihany koa no antony nanenjehana azy ireo. Tsara ny mampahafantatra fa tsy teo Ambararatabe intsony ireto olona nanaovana fanadihadiana fa efa nitsoaka. Tahotra ny mety hisamborana azy ireo indray. Natsony any alatsinainy ariva fa samboriny zareo tany an-trano fa zandarima telo sambotra anahy tany an-trano dia natazana le torsa dia nandositra dia rehefa tsy nita ny tao an-trano dia napoka basy dia natory tany an-tsaha tamin'ny alina io. Dia talata maraina zay nisy naka tany an-tsaha rehefa niantso ilay hoe alay vao fa ty an-tsaha dia nisy naka amin'izay dia talata maraina nina zay tafakatra amin'ny tanàna nisy niantso hoe efa maty izy aty atsimony Ambararatabe. Dia efa maty izy no nitako tonga teo daholo ny fokon'olona naka anazy.
fa mitaraina noho ny afisiky ny mpanao asa ratsy anko amin'izao ny mponina sy ny mpivarotra eny ambodiny sotro sy ny manodidina endy mirongatra izy tsy izy ny asa fanendana sy ny sintomahery eny an-toerana ary saika ho isan'andro dia misy hatrany olona lazibatra zavandre mahefa tahiry ny aina tsy latsaka ny telo isan'andro farafakely ny olona vao entaka sy tratra ny sintomahery sy ety amin'ny tsena ambodiny sotry hoy ireo mponina ety amin'ny manodidina ireo mpiantsena sy mpandalo no tena lasibatra ireo mpanao asa ratsy ireo raha ny fanazavana misy akony amin'ny tsenan'ireo mpivarotra nefa izany satria na ny olona njifa ny entana eny an-tsena aza matahotra noho izay firongatra ny asa fanendahana izay tena enjana be fa ety isan'andro misy manendaka foana iotra ireo mitondra antso be dia mba manao mitaraina zany zay fa simba ny tsenanay mpanatantaka poketra ety amin'ny tsena andavanandro misy foana mipetsena ie dia mitangorongorona ohatran'izao ary dia eo dia efa misy tataka amin'ny poketra ny sase dia amin'io ilay izy tsy mba hoe olona le hoe tsotra fa olona mihaja be manao an'ilay izy olona tsy ampozinao vehivavy tsy hoe misy ny sécurité sy ny tariny nefa tsy mandray andraikitra ry zareo dia izay mba hitarainy anay zany hoe mba tokony ho jereny izay zavatra izay efa nasiana vavahady be zao tatsy dia mba tsy dia nisy mpanentaka dia avy eo miverina ihany izy vao mivody dia tsy ampopetsy eo no tena fanaovandry zareo ny asany dia voasivatra zany le olona mandalo dia le olona mandalo ny jereny dia mitondra poketra zay no asiny sito mahely nanaovany azy nandray anankitelo na roa nray andro mamay be ety efa nisy fitarainana zany dia ohatrany le sécurité ohatrany tsy dia hita matetitetika zay no fahavoazany fanjipalemana ty aminay zao tena mijaly dia mijaly zay vahoaka satria na ny mpiatsena raha lasa tsy maka ty ambodiny sotrotsony tena mijaly zay ary ny voalohany indrindra zany sécurité tokony amafisina voalohany indrindra zay zany ny zavatra tena angatanay fanantsenanay ara tena simba tena misy eto amin'ity party misy anay ty isan'andro mihitsy ary izy mitondra fitaovam-piadiana mihitsy izy tsy mifidy ora sy fotoana anaovana asa ratsy ireo jolay fa na andro na alina dia saika misy hatrany ireo olona lasibatra eny an-toerana tsy afaka ny anao na inona nefa izahay hoy hatrany ireo mponina eny amin'ny manodidina no nitahotry ny valifaty mety ataony ireo olon-dratsy ireo antsoavaraka izany no ataon'izy ireo ny amin'ny tokony hanamafisana ny fandriampahalemana eny amin'ity toerana ity marihana fa efa saika manerana ny renivohitra izao no manjaka izay asa fanendana sy sintomahery izay tsy lazaina intsony ny asandalo isan-karazany misy eo manerana Madagasikara izay sady arahana fitaovam-piadiana mahery vaika antonindray isan'ny mahatonga izay tsy fandriampahalemana izay moa dia tsy fisiana asa fa indrindra ny fahantrana lalina mianjady amin'ny vahoaka raha tiana andro fahalemana araka izany ny vahoaka amina firenena iray dia ilaina ny paikady matotra avy amin'ny fanjakana eo amin'ny lafiny ara-tsosialy mba tsy hahatonga ny olona irony amin'ny asa ratsy tahaka izany ny vaovaon'ny sosialy ary dia akoatra ny entana fampiasa andavanandro dia ny PPN izany mazava ho azy dia niakatra ihany koa amin'izao ny vidiny hena nahitana fisiakarany tao anatin'ny herinandro izao ny vidiny hen'omby raha efa iray volana kosa izao ny henan-kisoa teny ampasika sy taosy ary ny manodidina teny ary izahay no nanao fanadihadiana makasika izay eo amin'ny sary sy rindran'ny sary ny toky Ramarolahy telo andro ny fiam-potoana nomeny filohan'ny Repoblika fampidrinana ny vidiny entana fampiasa andavanandro hita aloha izany fa tsy naomby saingy tsy ny vidiny entana fampiasa andavanandro ihany izao niakatra fa nahitana fisiakarany hatramin'ny 10,000 ihany koa ny hen'omby sy ny henan-kisoa raha 5,000 ariary ny iray kilao amin'ny nofon-kena teo aloha dia niakatra 4,000 ariary izany nanomboka tamin'ny ity herinandro ity niakatra toy izany ihany koa ny vidiny totikena nahitana fisiakarany ihany koa moa ny lafika amin'ny henan-kisoa satria raha 3,000 ariary teo aloha dia efa tafisiakatra 4,000 ariary amin'izao ny iray kilao maro ny antony mety nahatonga ny fisiakarana raha ny fanazavany mpivarotra ary hatrany amin'ny mpamongady mihitsy no niakatra ny vidikena tena nitarainandry zareo zany a le piopy a misonitra amin'ny provanty voalohany indrindrany iny le faharoa manarakaraka an'izay a manaraka an'le traitement an'le kisoa le biby fiompy rehetrarehetra zareo dia miakatra be daholo ny vidiny vaksiny a traitement ny momba amin'ny biby zany misonitra be daholo moa arakarak'izay a le taratasy eny am-pandehanana zany tena lasa miakatra be daholo no fikarakarana anazy eo ny tena hitako hoe tena mahatonga an'le vidiny entana miakatra be lasantsy etsy an-daniny mbola tena faran'izay miakatra
dia tsy hita hoe aiza zany hoe tena tsisy ipetrahana mpivarotra mihitsy zany isan'andro zao zay maka entana eo amin'ny 40 kilô lany foana fa zao tena lasa tena tongana be vidin'ny olona satria izay volany an-tanany na 5000 ary dia anao viana 5000 dia amin'izao zao zay lasa mampiasa an'itony sase kely itony fa na vidina sase ary ireo olona miakatra tony sase kely na pomme frite toy zany aminosana hena fa le sase be ohatran'itony efa niakatra 704 ny paquet tony efa mividinay 2 teo zany dia mampiakatra ny vidin'entana daholo zany. Ny antony izy isataona rehefa hoe manakaiky eo amin'ny 3 volana faran'ny taona iny dia efa misy fiakarany foana zany ny vidina enomby fa tamin'ity izy ohatry ny lasa loha aty amin'ny volana août dia efa misy fiakarany fa ny antony moa zapotetikena dia tsy dia mazava ampiloatra hoe inona no antony tena mampiakatra azy eo amin'ny vanim-potoana io fa misy fiakarany foana izy zany isataona. Nisy fiatraikany be tamin'ny tsena ihany koa nefa ny fiakaran'ny vidiny hena raha ho any hery mpivarotra enomby raha nalafo hena hatramin'ny 90 kilao tao anatin'ny iray andro dia 8 dia tsy misy afa-tsy 40 kilao sisany lafo amin'izao toy izany ihany koa ny tsenany mialy 3 andro vao mahalany kisoa iray raha lan'ny iray andro izany dia 8. Ny tsena kaloha tena tsisy azo atao hoe tsisy fa tena hoe ny azonao androany hoaninao androany isorana an'Andriamanitra mbola tsy mitrosy izay ngamba ny azoko atao tena raha mpanao hotely zao mba hoe maka 2 kilô 3 kilô fa ny olona tsinjarany zany mividy 5000 2,000 ohatr'izany daholo dia zara fa malafo eo amin'ny 20 kilô 30 kilô sisa. Tamin'ity tena nanaikitra be satria le fidiran'ny mpianatra tsisy repos mihitsy fa tonga dia nitohy faharoa manarakaraka an'izay zany le nanantena zany ny olona zay ny tena hitako tena mifadisony le izy hoe teo amin'ny le mpitondra zany tsy nampiakatra karama mihitsy dia nefa le efa mividin'ny olona kely dia kely le vidin'ny entana me misonitra be isan'andro na savony ary zao dia efa maly zay vidy 5000 ny savonynosy arivo ariary androany 190 ny ray amin'ny savonynosy dia tena hita hoe tena mekely zany fa efa mividy ka le izy moa miakatra ohatran'izay le vidin'entana vanim-potoana koa anatin'ny fidiran'ny mpianatra zava-mitranga mitambatra ao daholo dia mihena ny olona mividy eny mihena ny mpanjifa ny hena lany ara moa dia mihena ho araka izany koa raha ohatra zao hoe eo amin'ny 80 kilao ny hena laninay zany isan'andro raha atao hoe moyenne dia mihena any amin'ny 7 kilao 10 kilao any izy any amin'ny 70 arany eo anelan'elan'izay zany. Aiza ho aiza ireny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakany dia tsy misy vahaolana mihitsy ve tsy misy izay sehatra tsy mitaraina amin'izao fotoana izao lalina loatra ny krizy aina ny vahoaka malagasy. Raha izay ny olana makasika ny fivarotan-kena eto Antananarivo dia antso vonjy ihany koa amin'izao no azo amidinana ny fitarainan'ny mpivarotra haja malagasy etsy amin'ny sampanana Ambotrimanjaka. Efa nisy ihany teo aloha ny fanadihadinana atao sy ny fitarainana ny tanterana indrindra izay fitarainana nataon'izy ireo izay saingy efa miatra manaina mihitsy ankehitriny raha ny fanazavan'izy ireo any androany. Ho arantsika ny fanadihadina amin'ny sary sy rindran'ny sary ny tokatra Marola Atrany. Angamba zao tamin'ity herinandro ity dia tsisy mihitsy na ariary ary dia androany zao mba sabotsy mba misy olona mandeha ety metsena mividy kadodo kely na ohatra zany fa dia tsisy mihitsy hatramin'ny teo dia eo zay dia mba miresadresaka fanorotoro eo zay inona ny atao sisy zay zany ny atao ety dia androany zany zao nandeha ety io dia efa andeha ody satria tsisy tsena mihitsy mody fotsiny amin'izao dia indraindray tsisy frais dia mandeha tongotra efa homanina ny tenisy mbobao mandeha tongotra rehefa tsisy frais satria ianao zany efa mba manomana kely ihany hoe ity frais alelo fa mivavaka amin'Andriamanitra mba hisy mpividy dia tsy nisy dia mandeha tongotra efa miomana ny saina ohatr'izay le izy. Mpivarotra ara-malagasy eto amin'ny sampanana Ambotrimanjaka Ivololona difotry ny fahasairana natanteraka izy sy ny tsenany amin'izao na ny saran-dalana andainana taxi be azy izany tsy tintsony eto. Ny zana no mivarotra sakafo masaka no mba any fidiram-bola ny sisa hividianana ny sakafo fa ny tsena eto efa fiandry sisa. Ny anay zany ny asa tanana tony
dia miankina amin'io fivahan'ny vavahadin'i Madagasikara. Dia efa nanomboka tamin'iny izany izay ohatra amin'izao dia tsy misy an'izany revenu izany, tsisy an'izany vola miditra izany, fa dia kadrodo fotsiny andanina aty hoe mivarotra izay eo an-tanany eo dia izay azo eo na masonkarenany ina dia iny no hohaniny. Raha io ny asanay hoe io fotsiny ny asanay. Heureusement zany mba hoe varobarotra kely ny ankizy any an-trano dia ireny no hanampiana anazy. Fa raha hoe tena hoe ohatra fiainana taloha izany tsisy miditra mihitsy amin'izao. Tsisy tena tsisy zany fa dia hoe miaina rivotra sy masoandro izay zany amin'izao. Efa maro ny fanadihadinana natao tety nitondra ny fitaraina ny reto mpivarotra ireto saingy sy mbola nisy nijery ny mikasika azy ireo hatramin'ny androany. Tsy misy zao izay hitanareo izao mampalahelo be dia tsy malafo, tsy haiko hoe mba ahoana no heveran'ilay mpitondra fanjakana anay aloha zany na ny alohany reo izy ireo mivomo fa hitanareo na lalina miditra ato aminay ary mety matahotra ny olona manahoana sécurité andrahoato izy raha tsy efa tafiditra ato izy vao mahita hoe ay ve ohatra ny magagazy zany le ay ve ato mbola misy na izany na tsantsika fa Andriamanitra manome. Tena mafy satria lalovana na ny aretina na ny fahasahiranana na ny fikarakarana ny hanikohanina ao tokantrano ny fianaran-jaza dia tena mafy. Efa nisedra olana ny mpivarotra ara-malagasy tetina dia tsy nisy aza ny Covid-19 saingy ny valana aretina no tena nampaharefo tanteraka ny asa. Na izany azy ny antraika be tamin'ny fitadiavan'izy ireo ihany koa ny krizy ara-politika. Ny ty zany tsy resaka hoe PPN ka lafo foana ianao isan'andro ka na tamin'ny hoe talohan'ny niainana ny aretina ara dia tsy dia tsara. Tena tsorina fa efa nilazaiko anareo tamin'ireny fotoan'ireny fa rehefa misy événement politika dia misy effet aminay foana ilay izy satria fahiny ny mpanjifa ety misy 10 isan-jato izany. Tena tsara indrindra ny tsena. Eny tsara azo lazaina hoe tsara fa tsy le hoe tsara be tena misosa be kory fa mba afaka miaina izahay afaka navita zavatra afaka mpananangona tamin'ny andro fitondran'ny Flora Valomanana. Tena marina izany fa betsaka ny nanjifa tamin'ireny, betsaka ny vahiny tonga, betsaka ny rehetrarehetra fa nafa nanomboka le crise 2009 dia nanomboka tamin'iny tena nenitotongana ny tsena teto aminay hatramin'izao tsy tafarina. Nandritra ny fandalovana tety tsy nisy afa-tsy ny ampatelo ny mpivarotra sisa noho ny sokatra. Tsara ny mampatsiahy fa ny taona 7 sy 790 no nanomboka nitsangana ny tsena ara-malagasy eto amin'ny sampanana Ambotry Manjaka ity. Ny tsena aloha tamin'ny tantaran'izy ity tamin'ny voalohany tamin'ny taona 7 sy 790 raha tsy diso anga Wilira Zanamasy no be ny tanàna dia rehefa niala ny tsena Nanjoma dia tena izy tamin'izay hoe samy manorina any Fokontany avy tamin'izay ny atombohanay no nivarotra teto dia iadidin'ny commune ihany izahay na izany na tsy izany fa izahay no nanorina ny trano rehefa samy nametrapetraka ny hoe eto ny anjaranao dia izahay no nanorina ny trano. Ivadika amin'ny pejy hafa tanteraka kosa indray sika dia mbola tsy andrenesam-peo hatramin'izao ny mikasika ny fahatongavan'ny fatra faharoa amin'ny ilay vaksiny Covishield raha toka efa tokony sitraka izany ireo nahavita ny fatra voalohany. Tsy misy dikana nefa ity fatra voalohany ity hoy ny mpisabo raha toka tara na tsy misy izay fanaovam-vaksiny fatra faharoa izay. Zavandrema efa sy tahiriny ainary no mitatitra amintsika ny fanadihadiana. Ny 10 Aogositra lasa teo no tokony ho tetehany voatondro fahatongava ny fatra faharoa ny vaksiny Covishield eto Madagasikara. Hatramin'izao anefa tsy mbola nisy nitaritra mazava avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana hoe rovina marina no tonga eto amintsika io fatra faharoa ny vaksiny io. Iray volana aorian'ny fanaovam-vaksiny fatra voalohany tokoa mantsy no tokony hisitraka izay fatra faharoa ny vaksiny izay ireo nona vaksiny tamin'ny andiany voalohany. Efa manomboka hodila nefa ity ny fehim-potoana tokony hisitrahan'izy ireo izany ka miandry fatratra izay fatra faharoa izay ireo efa vita tamin'ny andiany voalohany. Tsy misy dikany raha teo ho ny mpitsabo raha toka tara mambolana maromaro na tsy misy mihitsy izay fahatongava ny fatra faharoa ny vaksiny izay. Ny rappel na vaksiny tompo dia tena obligatoire tena tsy maintsy atao ohatra ny vaksiny rehetrarehetra. Raha ohatra moa tena tara be ka tena tsy misy ilay vaksiny izay no tena zava-doza. Satria ny antony raha malala fa ny andafy izao paritaka be raha Angleterre sy France fotsy ampiasantsika eo amin'ny 25 000 personnes par jour no vo isan'andro no vo
dia ny zavatra voatsikaritra ao Angleterre sy France izay olona tsy nanao vaksiny tsy nety nanao vaksiny mita hoe voan'ilay aretina lasa any amin'ilay forme grave lasa miditra any amin'ny unité de soins intensifs any amin'ny réanimation zany hoe voaporofo zany ankehitriny fa tena ilana le manao an'ilay vaksiny. Ankoatra izay nanamafy ihany koa ity mpitsabo ity na amin'ny tokony tsy hisian'ny fanavakavahana intsony amin'ny fisitrahany rehetra ny vaksiny. Raha ny recommandation ny OMS dia efa nanome tranche d'âge zareo tokony atao vaksiny daholo ny rehetrarehetra miandro ny fanarahana amin'ny OMS tsika zany sy ny mpamatsy an'ireo vaksiny ireo dia tokony ho atao vaksiny daholo ny olona rehetra araka an'izay contre indication iny kosa aloha tokony ajano fa hoe tokony atao vaksiny daholo ny rehetrarehetra indrindra ny ankizy mpianatra ny olona lehibe efa miasa mba tsy hisiany hoe any amin'ny ankizy indray satria ny tady fa teo aloha teo nisy ankizy kely ny voan'ny coronavirus noho izany tena tsara ary tena irinany hoe vita vaksiny ny ankizy mpianatra mpampianatra ny rehetrarehetrarehetra reny olona mare fa le olona tsy manana reny tokony isy andihan'olona mandeha manao vaksiny manao andro ohatrany tamin'ny andro ny ava hoe andro ny vaksiny dia mandeha mitety isa-tokantrano reny olona reny. Nanentana hatrany moa ny mpitsabo ny amin'ny tokony hitandremany tsirairay avy satria mbola eto amintsika ny valana retina. Waratsika izao kosa ny vaovao tapatapana anisan'ny nisongadina dia tovolahy iray niala sasatra tany Mahajanga no noentiny ranomasina omaly tao Antsahany ity ka ny maraina teo vao hitany nofo mangatsikany. Raha ny fitantarany mponina tany an-toerana dia fady eo amin'ilay toerana nilomanisany ny mitondra elo na mielo ary fady hitondrana sakafo misy kisoa. Raha ny hitany manodidina nefa dia nandika izany ilay zazalahy ka izay no antony naharendriky ny rano azy nandritra ny fotoana nilomanosany. Nisy koa moa ny laza fa nahery ny onja-dranomasina tamin'ny fotoana io ka izay no tsy nahafahana nanavitra ny ainy. Ny pejy ny kolontsaina kosa indray ary dia mila tolo-tanana sy fanohanana ara-tsosialy ny mpanao hira gasy raha ny fampitam-baovao. Roa taona tsy niasana, roa taona tsy niakarana ankianja ary roa taona ny aina tao anaty fahasairanana lalina. Tsy nisy fidiram-bola, niditra goavana ary mbola hiezaka anarina ny fatiantoka rehetra. Raha ny nambarany teo anivon'ny tarika dadafara LT Prod manokana izay mpanao hira gasy. Fanirian'izy ireo ihany koa moa ny amerenana indray ny asiny hira gasy izay tafiditra ao anatin'ny kolontsaina malagasy izay mbola maro amin'ny zaza sy ny tanora ankehitriny no tsy mahalala ny fisiany. Ny pejy ny fanatanjahantena ary dia natoboka androany tetsa mikanja ny maki andotam-penaka ny lalao fifananana rugby à 7 izay karakarain'ny fédérationna malagasy ny rugby. Betsaka moa ny mpandray anjara ary navitrika ny mpilalao na dia teo azany olana no sedra ny kluba avy tao anatin'izay amiana ara-pahasalamana izay. Tafiditra tanteraka anatin'ny fanomanana ny lalao goavana iraisam-pirenena ity fifaninanana ity. Zavandre Mahefa, Tahiry ny aina. Aritra roa andro ny fifaninanana rugby lalovina olona fito karakarain'ny fédérationna malagasy ny rugby etsy amin'ny kianja ny maki andotam-penaka. Androana Sabotsy Rapitsolady no anatanterahina izany. Kluba maromaro no nandray anjara izay samy ahitana sokajy lehilahy sy vehivavy. Tanjana ho ny mpikarakara ny anomanana ireo mpilalao handrafitra ny maki de Madagasikara hiatrika ny fifaninanana goavana ho atao atsy. Ny tena tanjona amin'izy ity moa zany dia sady entina mamoa an'le rehetrarehetra mba amin'ny lalao rehetra atao ambanimanany ny rugby à 15 izay hanomboka amin'ny 22-23 ho avy izao. Tanjona faharoa nanaovana ity tournoi ity koa dia mba hiseleksionena ireo ankizy izay handrafitra ny ekipa-pirenena malagasy paquet de Madagascar aseto zany amin'ny fifaninanana izay mety hiseho amin'ny volana septambra ho avy izao. Na izany aza dia nisy hatrany ny olana no sedrain'ny mpikarakara tao anatin'izay amehana izay teo amin'ny lafiny fanomanana. Hitaona vitrika hatrany kosa nefa ireo kluba sy mpilalao teo anatrihan'izany. Ny somary nisy olana kely satria maro efa ela zany izy ity ny tena nomanina fa noho hoe mbola niandry tsara ny resaka fipetraram-pahasalama moa zany dia zay somary niembotra foana ilay satria saritra ao amin'ny fédération zany ikarakara hoe olona efa jato fotsiny no andray anjara hijery an'ilay tournoi kanefa raha nisy mpanao baolina fotsiny amin'izay raha 24 zay fotsiny dia efa mihoatra ilay isan'ilay mpijery zany dia zay zany efa hita hoe navitrika daholo ny club rehetrarehetra anjara amin'ilay tournoi zany.
ivadika eo amin'ny maresaka iraisampirenena kosa indray sika manomboka eto dia mbola mandripaka ponina amina firenena maro hatramin'izao ilay andian'ny delta amin'ny valanaretina covid-19 i Russie indray izao nanisany tena lasibatra tao aoriany Inde sy Brésil misy ihany koa moa ny fahadisoana avy amin'ny mpitondra fanjakana any an-toerana anisany nahatonga izany raha ny fanadihadiana mamintina amintsika ny andindin'ny izay ary inambiny sovelositraka sy andrakoto malala. Telo andro ny fanesy zay nampiteny mona nisandreo matin'ny covid-19 tao Russie ao anatin'ny ray andro. Raha ny tatitra voaray ho an'ny androany dia 7,700 indray ireo lavo raha toka 7,700 zany omaly. Mahery ny 2 alina ny tranga hita isan'andro tao anatin'izay 3 andro izay ilay variant delta no tena mandripaka ao an-toerana ary antony nahatonga ny fahafatesana amin'ny ampampana. Raha ny tatitra mialohan'ny nahatongavan'ny variant delta tao Russie dia 7,7 sy ray hetsy no fitambaran'ireo olona maty ny valanaretina hatramin'ny siny ary izao tsy mitsahatra mitombo izao nisa. Saika noho ny valanaretina coronavirus avokoa no antony fahafatesan'ireo olona notsaboina ka nodimandry teny amin'ny hopitaly hoy ny fanazavan'ny mpitsabo iray misahana manokana ireo marary ao amin'ny hopitaly mpanjakana ao Russie. Nambarany ihany koa fa mbola ireo voatily aza ireo hita fa maty sy marary ny coronavirus ireo fa mbola misy ireo izay tsy manao fitiliana ka mety mihoatra io is io ny tena isan'ny olona maty sy marary ny covid-19. Marefo ny fanentana nataon'ny mpitondra any an-toerana ka tsy nahasarika ireo mponina ao aminy anatanteraka ny vaksiny fanefitra ka izao ny vokany. Hatreto aloha dia mbola 300 ny mponina any Russie nahavita vaksiny araka ny tatitra voaray. Efa hita fa miamitotongana ihany koa ny toekaren'ny Russie vokatra izay fiakarany ta izay raha ny fanazavana nomen'ireo mpahay toekarena Rusiana isan'ny tena ahitana tranga betsaka indrindra moa ny ao Moscou. Mila mandray fepetra ny fitondram-panjakana eo amin'ny fanerena sy fanentanana ny mponina hanao vaksiny hoy ny vondrona tsy miankina Rusiana iray izay naneho ny heviny tao amin'ny fahitalavitra Rusiana. Amin'izao izany dia izy no firenena fahaefatra nahitana trangam-pahafatesana betsaka indrindra maneran-tany vokatry ny covid-19 raha toa ry zareo États-Unis no mitana laharana voalohany, i Inde no laharana faharoa ary Brésil no eo amin'ny laharana fahatelo. Raha izay ary ny vaovao nisongadina tany Russie dia ho an'ny Turquie kosa indray sika satria dia sesilany tato ato izay ny lozan'ny tranga nahazo an'i Turquie tao ny loza voajanahary fa tao ihany koa ny loza mpiara-manidina ka ato anatin'ny ity fanadihadiana ity ary no amin'ny tina ny nambiny sovelositraka sy andrakoto malala ny makasika izay. Vao herinandro lasa izay no nitrangana firehetana toerana maro vokatry ny hafanambe tany Turquie dia efa tondra-drano indray no miseho any an-toerana amin'izao. Miisa 470 ireo namoy ainy vokatry izany tondra-drano izany ary 9 ireo sepotra nampidirina hopitaly. Ny oramben'ny kija no nihitatra ho lasa tondra-drano ka izao namoizana ain'olona maro izao. Potika tanteraka ireo fototra fitrasagoavana toy ny tetezana anankiroa ao amin'ny faritany Sinop. 70 ireo trano ravan'ny rano tanteraka ary mitombo indray ireo tsy manan-kialofana. Ny fanesy ireo lozan'ny tranga tany Turquie tamin'ity volana ity raha ny loharanom-baovao voaray. Vao tamin'ny herin'ny androany koa no nianjerana fiaramanidina iray tany atsimon'ny Turquie ka namoy ainy avokoa ireo olona 5 tao anatiny. Rusiana ny 2 ary avy ao Turquie ny 3. Efa nanamafy moa ny filohan'ny Turquie Recep Erdogan Tayyip fa handray an-tanana ireo traboina. Fararaky ny fanarahantsika teto amin'ny fahitalavitry ny MBS dia ibodo razafin-drazaka na ibodo mpanakampiry no vahiny fandaharana sahila zao omaly. Ny andraikitry ny vehivavy eo amin'ny firenena no tena nasongadina nandritra ny fandaharana na sinitsindrim-peo manokana ihany koa no makasika ny Madagasikara. Nambiny sovelositraka sy andrakoto malala. Mila fahavitrihana sy fahasahiana ary fahaizana mamakafaka ny sehatra politika indrindra ho an'ny vehivavy. Tsy mbola tena tanteraka loatra izany eto amintsika. Mila mandinika ny amin'ny politika sy ny zava-misy ao anatin'ny atoko iray aloha ny vehivavy mialohan'ny hidirany ao anatin'izay sehatra izay. Ny fahaizana manadiady lalina no ahafahana mamantatra marina izany. Antokona resy lahatra tanteraka ny antoko tiako Madagasikara raha ho an'ny ibodo razafin-drazaka manokana. Isan'ny zavatra lehibe nandresy lahatra izay le hoe ny mpitarika dia amin'ny segondra no dia nianatra izay hoe ty tsisy alalaharo fa dia tsy maintsy toe-tsaina toe-tsaina mandroso, toe-tsaina tsy mierika
zay mierika dia vongatsira toe-tsaina zany rehetrarehetra zany no ny anarako tao ary natonga mbola tafajanona mandraka kehitriny ary zay raha teo moa zany dia toetra manokana zay tokony hovolen'ny vehivavy ao aminy dia ny miezaka ho marina tsy misy fa ny miezaka ho marina amin'ny foto-keviny miezaka ho masaka amin'ny foto-kevitra io ary miezaka hampafantatra an'io sy hampandroso an'io tsy miandry mpitarika io fotsiny satria ny vehivavy tokony efa hitarika amin'izay zao. Raha eo amin'ny sosialim-bahoaka indray dia nosingany manokana ny mikasika ny hoavin'ny zaza malagasy eo amin'ny lafin'ny fampianarana. Miainga avy any amin'ny fandraisana andraikitry ny vehivavy ihany koa izany, tsy takatry ny fahefa-mividim-pony intsony nefa ny fampianarana ny zaza ka mila jerena manokana ny momba izany raha ny nambarany. Zavatra mety iseho raha ohatra ka mbola tsy mandray andraikitra ny vehivavy dia ny zavatra mety iseho dia miena ny isan'ny olona ankizy andeha hianatra. Izany hoe mikrosofahana isika raha tamin'ny tadidiko tsara tamin'izany fotoana dia hoe ny olona tsy mahay mikirakira ordinateur amin'ny taona 2000 dia olona mitovy amin'ny tsy mahay manoratra sy tsy mahay mamaky teny. Isika kehitriny ny ordinateur aloha zany tsy andrehetra manino misy cyber tsy maninona ary fa fidirana cyber mandoa vola. Biblioteka mana biblioteka tsika misy solosaina fiaina anaty biblioteka any zany mbola lavitra fa le aty amin'le hoe mianatra manisa manoratra ary mamakafaka mandalina mianatra dia aty zany dia fa misy mikatso eny andalana ny olona raha taloha izy zany hoe kamo izy andefa ny zanany any ampianarana fa zao mbola hoe kamo lafo tsy takatra satria ny fahefa-mividy milatsaka ny fiainana miakatra dia mifanalavitra. Tsy ampy ny fitaratra eto amintsika raha miaingana amin'ilay toe-tsaina mahazatra ny rehetra ny hoe ndray aman-dreny sy ny zoky no fitaratra eo amin'ny firenena. Misy tsy fifampatokisana be dia be izay nahazo vahana sy nahazo laka teto amin'ny firenena amin'ny lafiny rehetrarehetra. Misy ihany koa ilay toe-tsaintsika malagasy hoe ary ao anatin'ny filozofia mpiainana amin'ny ankapobeny eran'izao tontolo izao hoe ny fitaratra dia ny zoky, ny ray aman-dreny, ny mpitondra, ny tompon'andraikitra, izay ny fitaratra. Tsy ampy nefa izay teo anatin'ny firenena. Namarana ny teniny moa ny amin'ny tokony ananan'ny vehivavy toe-tsaina ahay fampizara sy hampita fahalalana amin'ny hafa eo amin'ny sehatra rehetra izay ananany fahaiza-manao manokana. Raha ny fantatra ihany koa dia raha ampitso 17 ny volana Aogositra no hamoahana ny anarany mpikambana vaovao andrafitra indray ny governemanta. Amin'ny 4 ariva no ivoaka izay anaran'izay ny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha. Isy moa ny fampitana mivantana izany amin'ny haino amanjery-panjakana. Anisan'ny nasongadiny mpanao politika nandritra ny fandaharana miara-manonja omaly moa ny fomba fiasan'ny fitondrana misy ankehitriny. Anisan'ny nasongadin'izy ireo ihany koa ny tranga ho an'ny faritany Toliara sy ny faritra ao aminy, indrindra ny any amin'ireo faritra izay tena hiara ny kere sy ny tsy fanjari-tsakafo. Nambiny Sovely sitraka sy Andra Kotomalala. Manenina mafy ireo vahoaka ny Toliara amin'izao manoloana ny safidy nataony tamin'ny fifidianana farany teo raha ny fanazavana. Diso fanantenana noho ny afitsoky ny fitondram-panjakana ankehitriny. Eo ny kere, eo ny lalana tsy vita, indrindra ny lalam-pirenena 7-10, eo koa ny tsy fandriam-pahalemana. Aina ny fotodrafitrasa hampandroso tanàna. Fa jereo aloha inona ny tena maharary vahoaka amin'izao fotoana izao. Atao inona moa zany amin'izao fotoana izao aloha hoe piscine ataonay misy riaka eo milano eny zay lafa te hilomano. Zay ve mahatsara ny tanora ny Toliara. Be dia be ny tsy miasa hoe hany ka lasa mangalatr'omby na tsy te hanao mangalatr'omby mangalangalatra terrain be dia be misy terrain mètre kira hoe amboary tsara andaboly fa reny ve tena lahara-pahamena mialoha sa mbola misy zavatra tena tokony atao haingana. Ny kimbo tsy mba lamosina ho izy ny fitondrany dadabe tsirana na kibo nataon'ileo loha sakafo ataovy matanjaka aloha ny vahoakanao voky mananasa dia mandeha ny zavatra rehetra. Famboarinao piscine ka ilomano anaty rano maty kereny ko tsy maty anaty rano any na mibaolina tsy afaka handaka baolina izy raha nona na mahia tahaka n'inona izy tsy afaka handaka baolina famboary le izy
firy million firy milliard no atao ve aloha ny zavatra tokony atao fitondrana amin'izao fotoana zao miaingavy any fotony reny mamboly manao asa tanana kely ampiroborobo haingana re manao raha ny fahitana ny fomba fiasan'ity fitondran'ity dia ny freareany eo amin'ny fananganana fotodrafitrasany betsaka miainana ty anoanana sy fahasairanana nefa ny vahoaka tahaka ny hoe ampangetaetana mana le malagasy dia miseho entitra lay tompona ndraiky mpanjakana ambony hoe tsy maintsy mahita vahaolana ary ao anatin'ny 3 andro dia lasa le 3 andro aiza moa tsy afantarany rehetra an'izany hoe zavatra impossible zany ny teny député membre Benrina tety dia hoe filambotsiary zany zavatra tsy possible zany hoe tao anatin'ny 2 taona sy tapany nareo tsy nahita vahaolana dia anery tompona ndraikitra ao anatin'ny 3 andro impossible zany sy le hoe ndeha hoany amin'ny lalam-pirenena faharoany tsy maintsy amboarina nisy tompona ndraikitra nge mindrakitra an'izany fa zay moa le izy hoe tiany ho azo daholo le izy dia tiany izy nisy eo te hiazakazaka mafy dia zao ndray zany zao andeha ndray zany lay adefitra amin'izao fotoana zao ny amin'ny hoe io efa mandeha le vidim-piainana mafy be dia le kianja amin'ny baria ndray zany zao no anaovana reportage anaovana communication mafy hoe tena mahazaka olona zao dia misy an'ity fanaovana fanatanjahantena ty dia tataka zao ny endrik'ilay vestera sy ny sisa tsy androso ny firenena malagasy raha toka makatahaka fotsiny ireo firenena efa mandroso any ivelany isika eto Madagasikara toy ny fananganana ireo fotodrafitrasa izay olombitsy no hisitraka tombotsoa amin'izany tahaka ny mahazatra mialohan'ny isa rahantsika dia ampatsahivoko anao hatrany ny fandarana ho arahanao tamin'ny fahitalavitry ny MBS ho arahanao rehefa avy eo ary ny Global News aorian'izay kosa ny famerenana ny fandarana ahoana marina ny arahanao tamin'ny Germano Menjanahary aorian'izay ny oronan-tsary izay mitondra ny lohan-teny de Tomorrow War izay ash no mamarana tanteraka ny fotoana ny fampalalam-bavao tamin'izao alina izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany sampana fampalalam-bavao ny MBS fahitalavitra mame fotoana ho anao amin'ny alatsinainy amin'ny fitora sy sasany indray